Mbola faly tafomina amin'ity maraina ny zoma 10 oktobra ity ry havana ho amin'ny fandiniana soratra masina. Dia hitsangantsika hamaky ny salamo 110 andininy 170 hatramin'ny 190. Salamo 110 770 ho aminareo ny famondram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Hidera amin'ny tompo isika araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: tsarovo ny teny natao tamiko mpanomponao izay nampanantenanao ahy. Izao no mampionina amin'ny fahoriako, ny teninao no mamelona ahy. Mipreare maniratsira tsy mba mivily miala amin'ny lalanao aho. Mahatsiaro ny tsipikao izay hatramin'ny taloha aho Jehovah dia mionina aho. Fahadezera amin'ny rehetra ny naza no ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafoy ny lalanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivahiniako. Mahatsiaro ny anaranao no ny alinao Jehovah ka mitandrina ny lalanao. Iza no ahy mitandrina ny didinao aho. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay mpanomponao Andriamanitra tsy navelanao tafandrimandry tany amin'ny toerana nisy anay tsirairay fa nofoazinao amin'ny mahaolona manontolo ka tonga eo anatrehanao ankehitriny. Mifanatrika amin'ny fahamasinanao izahay dia mirory sy matahotra satria mandrakotra anay ny fahotana, mandifotra anay ny fahatsoanako amanetry tena dia mangataka ny amelanao ny helokay. Ingane ny fahafoizan-tenan'i Kristy, ny fandahatsan'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary aoka ny fanahy masina no hanapaka itony fotoana hanonana ny anaranao masina itony, hitarika anay amin'ny fandiniana ny soratra masina, andraisanay aina sy hery vaovao, enti miatrika ny fanompoana sy ny fijoroanay ho vavolombelonao eny amin'ny fiarahamonina eny. Koa dia mitenena fa miainanao mandrakariva ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny vaky ny teny araka ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy 120 hatramin'ny 20 isika. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy 120 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly dia nitarika azy ho eny ivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary ho ny ampitso dia niala tao izy Barnabasy ka nankany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nankany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fahanjakan'Andriamanitra. Ary efa nanendry loholona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifadianina dia nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Ary efa nandeha namaky an'i Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary noho efa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nankany Atalia. Dia niondrana antsambo ny ala teo izy ankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary efa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namohany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo mbola isaoranay ny hahafahanay matoky ny asan'ny fanahinao masina, hitarika ny fiangonanao indray amin'ny fahalalana tsara ny sitraponao mandritra izao fiarahamandinika ny soratra masina izao. Dia ianao ani mbola hampitombo anay, hampiorina anay ary hampahavokatra anay bebe kokoa ho an'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
petraka sika ry havana. Asan'ny apôstôly indray no hitondrany karatra mofinainantsika arak'izay efa namakina azy tao toy ny mahazatra dia ho tsy ahivina eto aloha ny momba an'izany boky ny asan'ny apôstôly izany. Nda ho ary sika 7 Lioka nanoratra azy ho an'ny Teofilo efa mahay izany. Tamin'ny fotoana ny fatoran'ny Paul tany Roma. Asan'ny fanahy masina voamarika ao ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ny apôstôly ho toy ny asan'i Jesosy. Fiovan'ny endrika ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny mpianany taoriany ny akarany tany an-danitra. Afaka hazavainao kely ve? Amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Vaovao be mihitsy izany a. Niovan'ny Saoly ho kristiana amin'ny toko 7. Stefana martyra voalohany. Diakonisy hoe pastira tsy maintsy pastira ihany martyra. Ny 10 misionera nataon'ny Paoly tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Misy firy ilay izy? Misy manana valiteny hafa ve? Telo izy amin'ny ankapobeny, fa ny mpandinika hafa dia manao hoe ilay 10 nitondranan'ny Paoly ho an'ny Roma no 14. Satria ny tanjony dia hoe tsy maintsy tafahoana ny mpitondra fanjakana Romanina hitory ny filazantsara. Dia izay. Telo izy amin'ny ankapobeny, 10 misionera anankitelo, fa ny farany dia ataon'ny mpandinika ho 10 misionera koa ny lalana makany Roma. Tapana ve ny daony? Izay mihitsy izy ka hitantsika eo amin'ny taratasy eo izany. Gentilisa. Aiza ho aiza aloha fa tsy tadidiko ilay misy ilay hoe minoan Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Mba tadidio rehetra izany e. Ary aiza ho aiza ilay hoe tao Antiokia ny antsonan'ny mpianatra hoe kristianina voalohany. Mba tadiavo moa e. Tsy toko fahenina mihitsy fa toko fahenina izany mbola lavidavitra izany. Aiza ho aiza? Tsisy mahita ve? Jereo amin'ny telefôniny. Mba tiako rahanareo mihitsy mikaroka dia mahita amin'izay izy tadidy. Tsisy mampiasa telefônina ve tsika reto? Ahoana ny voasoratra? Kristiana. Tadidio io fanoratra io tsy kristianina fa kristiana. Tsy nina izany fa iana. Matetika isika rehefa manotro hoe kristianina fa kristiana. Eny ary afaka mandroso isika dia mandray ny taratasy eo ambany masosika. Fizarana mitovitovy amin'ny toy ny mahazatra ihany
famerena amin'ny fitarian-tenin'ny boky ny asan'ny apôstôly mba ho fantatsika tsara hoe amin'ny ankapobeny manahoana moa zany boky ny asan'ny apôstôly zany. Ny faharoa dia ny toerana misy ny anjara mofinainantsika. Ny fahatelo dia ny hevitra mivoatra ao anatin'izany anjara mofinainantsika zany. Ny fahaefatra dia ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny tarafin'ny anjara mofinainantsika. Ny fahadimy dia antso fiverenana ny soratra masina. Fahaenina dia fanontaniana ahafahana mifanakalo hevitra sy mandalina kokoa. Ny voalohany zany dia efa saikain'ny maro amintsika tsenjery voambara teo nanohatra ny boky ny fotoana nanoratana azy ny mampiavaka ny boky dia resahantsika eo ambany eo natokana mitantara hitantarana ny fielezan'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny apôstôly tao aorianany nitsanganan'i Kristy ary indrindra ny akarany ho any an-danitra. Tadidio fa niakatra nitsangana tamin'ny maty i Jesoa, rehefa niakatra ho any an-danitra izy vao namindra raharaha na naniraka ny apôstôly. Efa misy ny iraka tany amin'ny Luka 10, ny Luka 5. Fa rehefa niakatra ho any an-danitra izy ny perikopany fiakaran'i Jesoa any an-danitra dia perikopany fanirahana avokoa. Matthieu 5:20, ny Jaona 5:20 sy 2:20 fahanao ny ondrikely kosa sisa. Ny Luka moa zany dia atao amin'ny asan'ny apôstôly 1 fanirahana filazantsara araka amin'ny marika dia fantatsika ny teny fanorenana amin'ny asa mpifoazana. Ny niakaran'i Jesoa any an-danitra dia miaraka amin'ny fanirahana mandrakariva. Ny asan'ny apôstôly koa dia lazaina hoe asan'ny fanahy masina. Mitantara ny fitaria ny fanahy masina ny apôstôly tamin'ny asa fitoriana rehetra izay nataony. Ny asan'ny apôstôly dia mampitohy ny filazantsara amin'ny epistily. Raha mamaky ny epistily isika, ny manampy antsika amin'ny fanazavana ny hevitry ny epistily dia ny asan'ny apôstôly. Toy ny hoe ny manampy antsika hanazava ny hevitry ny soratra masina ao amin'ny boky ny mpaminany dia ireo boky ny tantara manomboka amin'ny Josoa ka hatramin'ny Néhémie. Mazava amintsika ve mifamatotra ireo. Mifamatotra ny asan'ny apôstôly sy ny epistily nosoratan'ireo apôstôly. Ny antony nanoratana dia ilazana hoe ny fitoriana ny filazantsara ary indrindra ny famonjena dia tsy mijanona ho an'ny jiosy ihany fa ho an'izao tontolo izao, ho an'ny jentily isakoa. Izay anankiray. Antony anoratana koa araka ny liturjiantsika teo dia ho fampaherezana ny mpino amin'ny fijoroana ho vavolombelona na dia ao anatin'ny sarotra aza. Ny sedra ny sarotra mandrakariva ny apôstôly tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ao amin'ny asan'ny apôstôly no ahitatsika hoe mila mahery sika, tsy maintsy mahery sika manohy ny asa fitoriana ny filazantsara na misy ny sakatsakana azy. Dia efa voalaza teo anisan'izay antony nanoratana ny asan'ny apôstôly ny filazana fa ny asan'ny fiangonana dia tarihan'ny fanahy masina hatrany hatrany. Hitantsika miverimberinao ny filazana hoe tsy navelan'ny fanahy masina hankany ananiny izahay, hoy ny fanahy taminay, ny fitarihan'ny fanahy masina ny fiangonana amin'ny asa rehetra izay ataony. Inona ary ny zava-misy manodidina ny asan'ny apôstôly? Ny asan'ny apôstôly dia nitranga tao anatin'ny taonjato voalohany, ny fiangonana voalohany. Fiangonana voalohany tao anatin'ny taonjato voalohany. Ary ny fiainana tao anatin'izany dia tena ny fifanandrinana tamin'ireo mpandany filazantsara nanomboka tamin'ny jiosy, indrindra moa ny famakiana lay tamin'ny jentilisa. An'ilay misy hoe raha tany Efesosy izy dia niorakoraka ny olona tao Efesosy hoe lehibe ny dianina ny Efesianina.
raha tany Atena Paoly dia feno tsangam-bato tsampy isaky ny 2 metatra ny tanàna misy hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Irendrehetra ireny dia nisedrany ny mpitoro ny filazantsara ny sarotra avokoa fa tsy hoe nandeha moramora akory. Ny eto ambanimasitsika dia nitranga tamin'ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paoly niaraka tamin'ny Barnabasy tao Azia Minora na Turkia ankehitriny tao amin'ny tanàna natao hoe Listra. Nisehon'ny trangan-javatra lehibe tao amin'ny 9 voalohany hatramin'ny 7 dia ny fisian'ilay nalemy natsangany Paoly hoe rehefa hita ny fananam-pinoana ho sitrana ilay nalemy dia hoe mitsangatsanga ilay malemy. Izay ny 9 voalohany hatramin'ny 7 nahita izany ny olona sasany dia resy lahatra hoe Jupiter ty dia i Mercure nataony anaran'ny Paoly. Fa ny sasany kosa dia tezitra ary ny 7 hatramin'ny 20 io ny fihetsika ireo nanohitra sy tezitra no ny zavana tranga tamin'ny fitoriana nataon'ny Paoly sy Barnabasy. Drafitra ankapobeny boky ny asan'ny apôstôly dia voalaza namantsika teo mizara 2 mazava tsara ny fitoriana teo amin'ny Jiosy nakeo Samaria ary ho an'ny tapany faharoa dia ny fitoriana nakany amin'ny Jentilisy. Toko voalohany hatramin'ny toko 12 ny toko 13 hatramin'ny toko 19. Tsy tokony ho adonitsika fa ato amin'ny fizarana faharoa lehibe no misy ny atao hoe konsily voalohany ny fiangonana nanjiniana momba ny atao hoe famorana ka namoahana ny rakitsoratry ny fivoriana nalefa tany amin'ny isam-piangonana hoe ampy ny amin'i Jesosy Kristy tsy ilaina intsony ny famorana fa ampy hamonjy ny finoana ny Jesosy Kristy. Ngeza be io asan'ny apôstôly toko 10 ary atao hoe raha tsy nisy io dia asa angamba izay nanjoantsika menakavy. Tena hoe tsy maintsy nydroso tamin'ny famorana ve fa io fanapa-kevitra io dia ngeza be eo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ao amin'ny toko 12 moa dia ny dia misionera faharoa nataony Paoly apôstôly izay nisarahany tamin'ny Barnabasy sy Marka lasa nandeha lalakafa fa i Paoly kosa dia nandray an'i Timoty hiara-dia tamin'ity dia misionera faharoa ity. Efa nisy taona nandiniantsika azy io. Fandesika hiverina amin'ny anjara mofinainantsika. Asan'ny apôstôly toko 14 andiny 19 hatramin'ny 20. Maraparana ny 10 misionera voalohany zany Paoly apôstôly sy Barnabasy eto. Tsy voasoratra ao amin'ny taratasy ambanimasitsika fa i Barnabasy dia anisan'ny mpino tamin'ny andron'ny Petera ka nivarotra ny taniny izy dia nanome manontolo ny vidin'ny tany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 9. Eo alohan'ny tantarany Ananiasy sy Safira indrindra ilay tsy nanome manontolo fa nanafinafina. Andininy 9 azafady izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy izany hoe raha adika zanaky ny fanarahana levita avy any Kiprosy ny firazanany dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Tena nankatoy Barnabasy zanaky ny fanarahana nivarotany taniny rehetra dia nentiny teo tongotry ny apôstôly manontolo zany. Eo ambany eo ny asan'ny apôstôly toko 5 ny amin'ny Ananiasy sy Safira izay tsy nitondra manontolo ny vidin'ny tany fa namitaka sy nandainga tamin'ny fanahy masina ho ny soratra masina. Momba ny Barnabasy ihany, izy no napiditra an'i Paoly teo anivon'ny fiarahamonina
tamin'ireo apôstôly zay ny salasala ny andray azy satria ny fantatry ny apôstôly dia hoe io ilay nanenjika ny fivavahana kristianina sao dia miditra ato io andrava ny asan'ny tompo dia mamana tamin'ny Paoly mihitsy ny apôstôly fa i Barnabasy no toy no nanamarina azy ary naka azy dia napiditra azy teo anivon'ny apôstôly. Hojerentsika ny asan'ny apôstôly toko 7. Barnabasy no nitondra an'i Paoly teo anivon'ny apôstôly. Toko 7. Andininy 220 amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra fa izy rehetra natahotra azy ka tsy no azo mpianatra. Fa Barnabasy nakazika nitondra azy ho any amin'ny apôstôly dia nanambara taminy ny nahitany tompo sy ny etenenany tamin'ny teny an-dalana ary ny fahasahiana nitory ny anaran'i Jesosy tamin'ny Damaskosy. Teo zany nanomboka ny fiombonan'i Barnabasy sy Paoly. Rehefa zany dia nirahany fiangonana izy mindralareo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 andininy 9 sy ny manaraka mba hitondra ny fiangonana tany Antiokia. Barnabasy aloha no voalohany nirahana tany Antiokia dia nirahana indray izy mirahalahy ireto mba anatanteraka ny asan'ny tompo hitondra ny voavory avy any Antiokia nakany Jerosalema azafady. Rehefa avy eo dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ny fanirahana azy atokany ao Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa nanirahako azy. Dia eo ilay 10 misionera voalohany. Rehefa nandray ny fanirahana izy dia nanomboka nanao ny 10 misionera ary eto amin'ity anjara mofinainantsika ity mamarana izany 10 misionera izany. I Barnabasy sy Paoly na i Saoly no solotena ny fiangonana tany Antiokia ivory ao amin'ny konsily voalohany asan'ny apôstôly toko 10. Raha amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'izao zany dia hoe izy ny komity lehibe. Izy dia anarana Saoly sy Barnabasy solotena ny fiangonana nanatrika ny fivoriana tany Jerosalema ho fanapahana ny amin'ny atao hoe famorana. Zay ilay momba ny Barnabasy sy Paoly. Manasongadina ny fahoriana sy ny fiverenana izy ireo any Antiokia ity perikopantsika ity. Antiokia moa zany no ivitoeran'ny fiangonana ivelan'ny Jerosalema, zany hoe ivitoeran'ny fiangonana jentilisa ary maneho ny fanamafisana ny finoana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana izay nisedra ny fanenjehana. Inona ary ny hevitra azotoahana tao anatin'ity anjara mofinainantsika ity? Misy an'ireo hevitra efatra ireo izay nasongadina tao anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Ny voalohany dia ny amin'ny fahoriana mamokatra faharetana. Mira 7:7 ezaka izahay Jesosy tsy atahotra esokoa noho ny aminao. Fahoriana mahatonga faharetana. Fanenjehana sy fahoriana dia tsy hoe sanatria tsy fankasitrahan'Andriamanitra antsika mpanompon'Andriamanitra fa tena lalana makamin'ny fanjakana. Sekoly ny sedra sy ny fahoriana ny fanomponan'ny tompo. Tsy misy mitsy hoe mpianatra ka tsy hanala fanadinana. Tsy izany moa ry mpampianatra. Ary tsy misy mitsy hoe mpianatry ny tompo ka tsy sedraina. Ny sedra dia mampitombo ny finoana. Ity perikopy ity zany dia azontsika andraisana lesona ny hoe io fahoriana na fanenjehana na sedra mianjady amintsika mpanompon'Andriamanitra io dia tsy hoe Andriamanitra mahafoy antsika fa Andriamanitra tia hampitombo ny finoana,
te ampaharitra antsika amin'ny asa tsara izay ny antsony antsika. Hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo teny mahery fampaherezana raha teo hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Momba ny fiangonana eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia voalaza fa nametraka fandaminana ry Paoly sy Barnabasy rehefa namarana ny dimisionera voalohany tao Antiokia ka nametraka loholona mba hitantana ny fiangonana. Misy rafitra ny fiangonana. Any zany dia fototra lahatsoratra masina ahafahantsika mahafantatra hoe io fiangonana io tsy mijorojoro fotsiny fa misy rafitra io, misy fitondrana io mba ho fampaherezana ny fiangonana. Andeha i Paoly sy Barnabasy napetraka ny loholona mba hitantana ny fiangonana sy hampahery ny fiangonana. Momba ny asa misionera. Ny asa fanompoana dia mitohy hatrany na dia eo aza ny fanenjehana. Ary ny fanenjehana indrindra aza no hitantsika mahatonga ny filazantsara niala tao Jerosalema nakany amin'ny firenena manodidina Samaria sy ny Jentilisa. Ny fanoherana indrindra no nahatonga ny filazantsara helipatrana. Ireo jiosy izay nenjehana tao Jerosalema no nandositra dia nanangana ny fiangonana sasany tamin'ny firenena manodidina. I Paoly izay no lavo ny jiosy dia niteny hoe manasa tanana amin'ny ranareo anio fa ho any amin'ny Jentilisa. Raha tsy nisy zany ny fanenjehana sy ny fahoriana dia tsy nitatra ny fitoriana ny filazantsara na ny asa misionera. Kana sy ny voninahitr'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny tanjona fa tsy ny mpitory ny filazantsara malaza na hoe fantatr'olona. Zava-dehibe dia ny hoe nahafantatra ny Kristy ny olona no lalovany mpitory ny filazantsara. Tadidio ilay tandapa Etiopiana sy Filipo ahoana noho ny nandray an'i Jesosy ilay tandapa Etiopiana dia lasa tsy hita intsony ny mpitory ny filazantsara. Ny zava-dehibe dia ny hoe tavela tao aminao ve ny anaran'i Kristy sa anaran'iza mamolivoly ao am-ponao ao. So dia tsy anaran'i Kristy fa Kefasy zany Paoly zany zao hoe tsia fa ho an'ny mpitory filazantsara dia ny fanjakan'Andriamanitra ny zava-dehibe. Andriamanitra sy ny voninay no kendrena fa tsy ny lazanao na ny anaranao tavela ao am-pon'ny olona. Tamin'ny tafika masina faraparany teo dia nisy tantara manao hoe rehefa nitory ny filazantsara ny mpitory ny filazantsara dia nanontaniana avy eo ny mponina teo an-tanànany hoe iza ny tena tadidinareo indrindra tamin'ny nandalovan'ny reny olona reny. Dia ilay mpitory filazantsara be atsika na ny tadidiny indrindra. Ilay mpitory filazantsara ohatrohatran'izao ny tadidiny indrindra. Fa tsy tadidiny ary tsy fantany akory amin'ny Kristy. Ilay anarana mitondra famonjena. Zany ato anatin'ity texte ity hifitorantsika ny hoe tadidio fa raha mitory ny filazantsara izaho sy ianao dia tsy ny anarako malaza no inona fa ny anaran'i Kristy voarain'ny olona. Ny anaran'i Kristy sy ny asan'i Kristy voarain'ny olona. Ny fiombonana. Anisan'ny foto-kevitra ato anatin'ny perikopa manoloana antsika koa ny fiombonana. Misy fifandraisana voalohany indrindra eo amin'ny mpitory ny filazantsara Barnabasy sy Paoly ary eo amin'ny mpitory sy ny fiangonana. Eo amin'ny andininy farany 8 dia manao hoe dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Tsy toetra moa hoe firy taona na firy taona fa nitoetra elaela ihany teo amin'ny mpianatra izy.
efa nisy fandinena soratra mazy izay nataontsika tsy ely izay asa ray volana sy tapany teo nilaza fa ny fitoriana filazantsara dia tsy hoe fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra fotsiny fa fampihavanana ny olona samy olona koa. Dia hoe mitoerao mandra-pialanareo. Dia eto koa zany Paoly apôstôly dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Fitoriana filazantsara nampitodika ny olona tamin'Andriamanitra fa namboly fiarahamonina vaovao koa. Fiarahamonina vaovao koa no vokatry ny fitoriana ny filazantsara. Tena hoe Jios Gentilisa lasa miarahamonina. Izay ilay afatra ato anatin'ny anjara mofinainantsika. Zava-misy ankehitriny manoloana ny teksta. Raha vao manomboka io eo amin'ny 10:10 dia angambontsika mety mahatsiaro ny zavatra hitantsika an-tsaromaly raha tsy nanatrika mihitsy azy. Ahoana ilay voasoratra ato? Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Efa hatramin'izany ity resaka raha vao misy manohitra ity dia misy taritaritona dia hoy isika hoe efa nialaina ohatry ny akoho mihitsy. Ozy ireo olona izay tao an-trano. Maty nge ilay olona. Tsy maty ka. Fa ngamba ao nodiny maty dia rehefa avy eo lasa miaramila dia nisy nitondra tany amin'ny hopitaly izy fa io fa voalaza hoe velona ihany ilay olona. Raha ohatra zany ka ohatran'izay dia mody maty ireo olona dia amin'izay lasa miaramila. Ohatran'izay ity zavatra nitrango ity. Hitanareo? Hoy izy hoe satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna dia nanohy nitory indray izy. Mody maty. Mahafinaritra mihitsy ilay soratra mazy tena hoe amin'ny fotoana rehetra dia okaloha izay fa sao dia nandray nolazainareo aprécie ny pastera mody maty izay. Ny zavatra anankiray zany ho antsika fiangonana fa iny mora raha-mpiarahamonina iny dia mandiny tsara na dia atao hoe tsy misy fanenjehana mahery vaika ka tonga amin'ny fitoram-bato arabaky teny azy fijorintsika fiangonana dia matetika mahavoa ny toram-bato ny fijorontsika amin'ny fahamarinana. Enjehany isika ianao an-tokantrano isika eo anivon'izao tontolo izao sy ny firenena misy antsika dia toram-bato misy izany. Misy ny fanoherana, misy ny fanelingelenana ny fijoroan'ny fiangonana fa tsy atao mampanino izany araka ny voalaza hoe tsy misy mpianatra tsy manala fanadinana izany fandao androzy fontsika. Indraindray ny fahoriana sy ny fanenjehana amin'ny asa fitoriana dia mety hitarika amin'ny fahakiviana. Misy fotoana hoe kivysika satria sady sarotra mbola misy fanenjehana ny fijorontsika fiangonana na ny fijoronao amin'ny maha kristianina anao dia okizay ka tena vizaka sisa tsy maninona fa miala sasatra kely dia toy izo ihany. Mbola zavatra hafa koa iny. Toan'ny Paoly sy Barnaba dia antsony tomposika anamafy tsy ny finoantsika ihany fa ny finoany ny hafa koa. Rehefa isika ilay samy joro ao anatin'ny fanenjehana iny dia tsy ny finoantsika ihany no hamafisina fa hampahereza koa ny hafa. Hoy ny epistily ho an'ny Hebreo, atanjao ny lohalika malemy sy ny tanana miraviravy. Ny faharetana sy ny faraisam-po no herin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Tsy saratsaraka isika fa tena hoe mahareta dia miraisa fotsy fanahy manoloana ny fanenjehana sy ny zavatsarotra mahazo ny fiangonana. Dia ary isika hiverina amin'ny soratra masina. Mianara ao amin'ny Paoly sy Barnabasy vonona hitarika foana na inona hidona na inona hiatra ary vonona hampahery ny hafa
na dia mety ho latsaka koa aza noho ny fanenjehana. Fanontaniana saintsaina sy fanakalozana. Ino no ano azontsika ianarana amin'ny faharetan'ny Paoly sy Barnabasy tao anatin'ny fahoriana sy fanenjehana? Inona ny zavatra nataon'izy mindralareo rehefa fahoriana sy fanenjehana izy? Dia ndao mba ianarana izay. Nao fitoriana filazantsara ihany na dia efa mafy azy, efa nitaritaritiny. Ianao izy mbola tsy nitaritaritiny akory. Hoe noho ny fitoriana filazantsara dia taritaritiny olona. Maninona ny tsy tohizana na atomboka. Raha mbola tsy nanao ianao dia atombohy ny fitoriana filazantsara. Tohizy koa na dia sarotra azy. Tsy nifidy toerana mihitsy izy. Tsy dia sarotra noho ny nanjohan'ny Barnabasy sy Paoly ny nanjohantsika amin'izao. Mafimafy raha hoe esoina sy arabiana hoe indray fomaraina, indray lasandray, indray ndeha hivavaka miaraka amin'ny Baiboly. Asiany an'ilay mba vavahoana e. Manesy izy amin'io fa tsy hoe amin'ny fony akory. Ny sasany mety hoe teny izany ihany. Dia mandeha foana e. Tsy maninona. Raha isan-kamorana somary ivereny kely hoe inona ilay entina mibavaka. Rehefa misy manao an'ireny dia somary ivereny kely izy. Ie fa inona ilay entina mibavaka? Hivavaka ho anao mihitsy fa inona ilay entina mibavaka fa tsy hoe eo koa dia milanjalanja orona sy potsamolotra eo. Fa miverena dia mitsikitsiky mihitsy. Inona ilay entina mibavaka? Inona koa no azo ianarana? Fanamafisana finoana araka voalaza tao hoe tsy ny azy ihany fa tena nampahafantary ny mpianatra hoe tsy maintsy fahoriana be no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza kiva ry mpianatra, io tsy hoe tsika efa teto nandritra ny 500 taona fa ireo vao manomboka tsisy fotoana akory atao hoe rabe indrindra 10 taona. Nitoetra elaela teo izy io ny andinin'ny 720 mamarana ny 10 misionera. Tsy zavatra efa niorina ela be zany fa tena hoe mbola tena ao anatin'ny mbola vaovao e. Mbola vao mpianatra vao mianatra mandeha, vao mpianatra vao resy lahatra vao omaly, mbola masahana ny finoany no tenenina hoe amin'ny fahoriana be no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dao ary isika hiditra amin'ny manaraka. Inona no azontsika atao ho fanamafisana ny finoan'ny hafa sy hampiorina ny fiangonana amin'izao fotoana izao? Dia mba hitady zavatra atao aoreno ny finoan'ny fiangonana. Asa fitoriana anatiny. Io fampianarana sekoly Aladio fa fampiorenana finoana io. Izay na toko hoe menara ho azy lahady rehefa tsy mampianatra. Matoa ianao tsy mampianatra dia tsy mahay zany. Maninona raha mianatra? Na toa ianao zany tsy mianatra dia na koa efa mahay dia maninona raha mampianatra? Tsy afaka mihitsy tsika. Raha toa ianao ka tsy mampianatra sao dia tsy mahay dia ndana mianatra. Mety koa antony tsy ampianaranao ianao mieritreritra efa mahay dia ndana ary mampianatra. Ampioreno ny finoan'ny fiangonana. Amin'ny fampianarana soratra masina satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny, toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Inona koa ny azo hampiorenana finoan'ny fiangonana? Amin'ny fiangonana ka. Satria eto mantsy izao Paoly tena mampahery ny kristiana tao Antiokia izy. Atao firy izany ilay izy raha hoe hisy kokoa. Fitariana fandiniana soratra masina. Ianao izao amin'ny vokovoko manga afaka mitarika an'ity ohatra. Ity ilay izy dia ampitao andray. Any amin'ny sampana misy atsika. Io ny fandiniana soratra masina ihany dia ao anatin'ny sarotra tena ampaherezon'ny fiangonana. Tsy raviravy tanana. Anisan'izao izao vanim-potoana iainantsika izao. Ampaherezon'ny fiangonana tsy raviravy tanana. Inona no manampy antsika noho ny fanompoana sy hitorina dia ho aza ny zavatsarotra hatrehanao. Tsy hatrehantsika aloha izany fa miatrika zavatsarotra ianao. Inona no manampy anao? Tsy hijanona amin'ny fitoriana. Tadidy andiny soratra masina. Eny.
tsy maintsy atao zany. Fatody zavatsarotra ianao. Indraindray ny olona rehefa tody zavatsarotra tsy andeha kely aloha. Na hivavaka io, na hitory filazantsara io, na manino io na manino. Fa ahoana ny atao ioanana andreny zavatsarotra eny ahafahana manohy foana ny fitoriana. Fahatokiana ny tompo avela koa io a atory aloha atory aloha fampizay makaina kely dia andendray rapitso. Matoky ny tompo hoe izy mandrindra an'io e. Aleo andeha foana fa andao tompo anao ny sisa. Apetrako aminao ireo zavatra rehetra manahira anareo fa za araka ny antsonao ahy dia andeha. Vavaka dia feno soratra masina ny fiainana. Io zany ny sakafo izay voky ihany maharaka ny namany. Matolo ny anankiray tsy mahavita dia tsy nihinana izy izay. Tsy ny fahanany soratra masina ny fiainany dia tsy afaka nanao ny fanompony izy ary nihinana aza moa dia efa tsy vita intsony satria efa maninona? Olona maninona no tsy mahinana? Marary. Tsy haiko hoe ampidirina réanimation ve izy hoe ndalandray aloha mianatra catéchumène velomina indray aloha ny aina. Eny ary havana misaotra antsika ry havana amin'ny fandraisana anjara dia ampahirezy koa ny hafa manoloana ny zavatsarotra izay iainana amin'ny maha-kristianina ary ampahatsahivony hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Dia isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra no ny fanomezanao anay ny teny ho fiainana. Azahoanay mandroso hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara tahaka ny Barnabasy sy Paoly na dia ho aza ny fanenjehana ny fizahan-toetra ary arakaraka ny fisian'ny fanenjehana indrindra manosika avy aoriana na manery avisy havanana no mandresa lahatra anay androso bebe koa satria ianao no mitarika eo aloha amin'ny alalan'ny fanahy masina. Indray toy izahay manavao ny fanorantenanay, indray toy izahay mangataka koa ny tanam-pahasoavanao hitantana sy hanohana anay amin'ny asa fanompoana sy ny fikasana tsara amin'ny fitoriana ny filazantsara heverinay tsirairay avy. Toany koa ny fiangonana amin'izao fotoan-tsarotra lalovana eto amin'ny firenena izao mba hajoro ao anatin'ny zava-manahirana, ho mpilaza fanantenana, ho mpitarika amin'ny fahamarinana ary hialo avy amin'ny fandresenao Jesosy Kristy. Ny tontolo andronay izay tsy miafina aminao efa napetraka koa teo am-pelantananao sahady dia ombay ny tana mairinao arovy eny an-dalana izahay ataovy mahajoro amin'ny asa aman-draharaha sy ny fikarakarana samihafa. Hovanginao amin'ny fahasoavanao sy ny fampahirezanao ireo mpiombona finoana aminay, ireo ankonanay, vady, zanaka, raitapo eny ny fianakaviana. Vavaka ho andreo tsy salama, ho andreo manana olana, ho andreo voazona any am-ponjaka voafatotra, ho an'ireo miaritra fanahintainana no ny antony samihafa, ho an'ireo manana fikasana tsara sy tojo fifaliana dia aza mahafoina mahasaraka ny tsirairay ianao. Tompo atambatray ny vavaka amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anona sahaza ho anay ary mamelany heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano amin'ny anaran'ny Tompo. Manitra ny fiadanana hamasina anareo samy ho tanteraka dia aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.